Manatra ny araba topoko lahy sy topoko vavy manasanao avy hatrany anaraka ny vaovao antsika atra amin'ny farany no tanterahana androany tetsy amin'ny CCI vato ny fivoriana fahatelo ny antoko sy vondrona mpanosiny ny soro-dalana izay tarihan'ny komity mpanaramaso ny fanatanterahana ny soro-dalana na CSC tamin'ity androany ity ary dia anisan'ny nodiniana moa ny momba ny famontsoran-keloka tatitrary. Antoko sy vondrona mpanosy ny soro-dalana sivy ao anatin'izany ny ankolafy Ravalomanana, ny antoko TGV, ny UDRC, ny HPM, Monuma UAMAD, ny Arema tarihan'ny vaovao Benjamin, ny MDM nandray anjara tamin'ity fivoriana izay notanterahana teto amin'ny CCI vato ity. Araka ny tatitra voaray dia anisan'ny adikevitra lava tao anatin'ity fivoriana ity ny anjin'ny fahavalo ambin'ny folo ao amin'ny soro-dalana izay mahakasika amin'ny famontsoran-keloka. Ny antoko TGV amin'ny alalan'ny Andriamatoa Somaromaka dia nilaza fa tsy tokony atao sakana amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana momba ny famontsoran-keloka. Ho amin'ny mpiaradia amin'ny filohan'ny tetezamito dia nilaza fa ny voakasiky ny famontsoran-keloka no tokony atsaro tena ary anatona ny vaomera manokana amin'ny sana famontsoran-keloka eo anivon'ny fitsarana tampony. Fivoriana dia faberatra ilay fivoriana dia tena reraka amin'ny farany angamba na ny tena raha reraka maika voaka malagasy tokony tonga saina ilay mpanao politika fa ilay zany misy ohatrany hoe miresaka ministisika tokony le olona zay tokony mieritreritra ny tenany fa tokony mangataka zany droany ary ny azo an'izy dia tokony mikarakara vatana fa tsy hoe ny marary indray akory no miandry dokotera ny trano fa tsy maintsy le marary manantona ny dokotera ka zay ny tena hoe tokony le olona nanao ny tsy nety teto zany na tena nanao tsy nety marina na ina moa izy teo hoe na hoe fanendrika elera politika no manantona ny fitsarana mangataka amin'ny azo ity satria lasa ohatrany hoe io indray zany dia daviny sasany ina moa zany lasa blocage tsy tonga ny amin'le fifidianana satria raha tsy misy amnistia mivoaka tsy misy fifidianana ka zay manao antsofazo foana mpanao politika zay mieritreritra fidiana tokony manantona ny fitsarana manao ny demarche rehetrarehetra amin'ny tenany mba hisy ny fifidianana amin'ny oety hoe fa raha sanatria tsisy ny fifidianana amin'ny oety hoe tsy tokony hijorotro ny mpanao politika tokony samy letika ny antranony any daholo fa efa mamenatra loatra e. Anisan'ny nambaran'ny TGV ihany koa fa tsy nitovi-kevitra ny momba ny andraikitry ny komity paramaso ny fanatanterahana soro-dalana na ny CSC. Non tsy misy fa le resaka koa mitigodina be dia lasa miverina ihany ndraindray koa misy andraikitra ino moa zay andraikitra tsy tokony ataon'ny CSC dia daviny sasany ny CSC no indraikitra azy ka ny indraikitry ny CSC dia hoe manaramaso ny fampiarana ny tondrosotra dia tsy mivona amin'izay izy. Toy ny fivoriana roa izay efa nikarakarain'ny CSC ny fahafito sy fahafito ambin'ny folo desambra lasa teo dia tsy anisan'ny nandray anjara tao anatin'ity dinika mikasika amin'ny fampiarana soro-dalana ity ny Ankolafy Savelberg.